Taoriny ny fanaterana taratasy fangatapionana amin'ny fiadidinin'ny Repoblika. Nanao hetsika fanairana ary naneho ny ahahany mahakasika ny fandoavana ny volany teto Antaninarenina ireo solotenan'ny orinasa mpanao lalana. Efa vita ny audit ka tsy misy antony tsy ahafahana mandony volana avy hatrany hoy izy ireo. Efa vita ny audit, efa niona tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny ministera zany zay tamin'ny 24 mai teo. Efa lasany amin'ny présidence ny dossier-nay ary efa ara-dalàna daholo mihitsy. Ka zato isan-jato zany ny asa rehetra ny tsiriana ara-dalàna. Dia izay nefa hatramin'izao mbola tsy nahazo ny volanay ka dia manao antsoava amin'ny filoham-pirenena satria dia tena maty zahay. Eo ny volan'ny banky izay misy intérêt efa heritaona sy tapany zany efa 20 isan-jato isan-taona ny intérêt alain'ny banky. Dia izay nefa hatramin'izao mbola tsy voaefa ihany fa dia manao antsoava ao anao zay mandona filoha hoe tsy vonona ny orinasa malagasy fa maty ihany zay rehefa tsy hoefainareo le vola nge zay ny mahafaty anay. Fanampin'ireo manay mafy ny sy ny sivana fanondrony indray ireto orinasa mpanao lalana ireto ka tsy ho isan'ny sitraka ny volany. Raha ny feo mandeha ankehitriny, isy orinasa manodidina ny 50 isitraka ny volany tsy ho ela ka antony mampanahy azy ireo. Talolo hoe nisy 2 amby 7, 7 na lo, io moa tsy fantatra anay ny antony sy ny hoe sivana ny hoe nandoavana ny reny. Fa izahay izao mijoro eto zao anisan'ny tsy mbola voaloha dia gaga ihany zany zahay satria asa mitovy aminay ihany voaloha teo. Zao zany nisy feo mandeha koa hoe 50 mahery no ho aloha, zahay nefa eo amin'ny 30 sy 200 raha nisy 2 amby 70 na lo mbola any amin'ny 50 amby 100 any zany zao mbola tsy voaloha. Dia mahagagagaga anay ihany hoe ahoana indray ny zahay reto. Matahotra zany zay mbola tsy voaloha ihany amin'izao. Raha ny vokatry ny fanadihadiana natao manodidina ny 2,9 miliara ariary ny volan'ny fond routier, eny anivon'ny trésor ny volana aogositra 2024 lasa teo. Raha toka manodidina ny 7,2 miliara ariary zany ny fiandohan'ny taona 2024. Izany hoe ny tombo hatrany amin'ny avoro eny. Efa vita ny audit, ara-dalàna avokoa ireo asa notsiriana, misy ny vola. Inona no antony tsy andoavana ny volanay? Hoy hatrany ireto orinasa mpanao lalana ireto. Mba zanaka ihany zany zahay, malagasy ihany zany zahay, mitovy ny gasy rehetrarehetra reo. Inona ary ny antony tsy andoavan'ny vola io? Mba misy ary hoe tsy mahazo karama ary zany mpiasam-panjakana jiaby agnatin'ny heritaona mahery ohatrany tsy nazahoanay vola. Inona ary zany ny hoe zavatra hitranga. Fa rehefa ampahany amin'ny malagasy tsy mpiasam-panjakana zay miasa tena na vita ny asany hoe tsy payena ny vola, considérena hoe tsy zanaka zany zay ta zanaka ny kiala hafa, zay everiko fa tsy mety. Ka noho zany mangataka amin'izay olona manana fahefana hoe manome baiko hoe fandoavana io volanay izy zany zahay ome baiko zany ny ao amin'le olona tokony handohan'izay fa hoe tena sahirana. Misy 3,900 ireo orinasa mpanao lalana mitaky ny volany. Atreto, fifanarana misy 2,70 no naloha ny volany, izay mbola tsy fantatra mazava atreto ny fepetra no takiana ka nahafana izy ireo ny sitraka izany. Izao indray, isy orinasa 50 hafa isitraka ny volany ary mbola tsy fantatra na ny anaran'ireo orinasa ireo na ny fepetra no takiana nahafana ny sitraka ny volany raha mitaha amin'ireo orinasa hafa namany.